faly miarabantsika rehetra zay manaraka an'izao vidéo izao tsika rehetra moa zany zay mpiray-po amin'ny Jesosy ary indrindra mpiara-miombina fanantenana araka ny ten'Andriamanitra manao zao vidéo fo izao zay tia mianaka zay ankohonan'ny pasteur Tately za moa zany vadiny de zanako vavy matoa miasoa 12 taona izy miaty 12 taona Jérémie 1 taona de Mikalo 7 taona nanao zao vidéo zao zay voalohany indrindra ho fankasitrahana sy ho fisaorana tsika rehetra tamin'ny fanohanana anay indrindra tamin'ny vavaka tamin'ny fampaherezana tamin'ny zavatra ataoko hoe nisedraina ary mbola sedraina zay nampadalovin Jesosy anay voalohany indrindra fa atsika rehetra ihany koa ny amin'ny nakan Jesosy azy moa zany de eto ihany koa de eto ihany koa de maneho fialan-tsiny satria tao anatin'ny vidéo zay natao de nisy ny somary fifadisoan-kevitra kely ny amin'ny hoe tsy afahana mamangy hoe ny amin'ny tsy afahako mandray zay fampiononanareo de somary fadisoan-kevitra moa zany mazava ho azy fa araky ny fitentsika malagasy hoe noho ny afenondrano be loatra de nanapaka ny fianakaviana hoe mba tsy asiana fotoana maro be moa teo ihany koa ny valanaretina de le fotoana tokana tamin'ny faran'ny taona iny no nataon'ny famangina kanefa zany de tsy natao anakana ny fitiavanareo tsy anakana ny fampaherezanareo de mba niriko nanao an'izay fialatsiny zay satria betsaka ianareo no nangataka hoe misy fotoana hafa de ny fotoana moa tsy nisy fa ny fahafahatsika ny fanerasera efa natao ihany zay tanteraka an'izany de eto ihany koa de araky nefa lazaiko zay hoe manolotra ny fisaorana ho anareo rehetrarehetra satria vanim-potoana anisan'ny tena mafy ary tena sarotro zao lalovana zao kanefa zao mino hoe Jesosy no permettre Jesosy no namela an'izao zavatra zao hitranga de manana ny antony izy zay antony zay tsy takatsika ary tsy azontsika saina akory fa izy ny mahalala azy malona ny asa zay tena betsaka ny fanontaniana zay voaray sy netaetanareo de fandresaka teto ihany moa raha lamisa ny am'izay ho toy ihany fa de apetratsika amin'ny Jesosy voalohany indrindra satria izy ny anteratsika ary izy nanangana an'izao azo zao de izy ihany koa no amita azy hatramin'ny farany amin'ny alalan'ny tsirairay zavatra tiako ampitaina fotsiny hoe 300 katroka teo ny fampianarana miomana zay nampitondrain'ny Jesosy ny pasteur Tately de tena feno karazany tena araky ny lazain'ny Paoly tsy nisy nafenoko anareo ny conseil an'Andriamanitra rehetra de betsaka ny lohahevitra betsaka ny thème noresahana atao anatin'izay de zavatra apetraka ny tompo aty anatiko ary ampitaiko amintsika rehetra hoe ny anaparitahana au maximum an'ireny message reny amin'ny fomba rehetra eto Madagasikara any amin'ny toerana rehetra any amin'ny faritra rehetra any ampitan-dranomasina de tena hoe zay no ilofosantsika voalohany indrindra aloha eo ampendrasana ny toy an'izay fitarihan Jesosy ihany koa de tsy avelantsika ho raraka an-tany reny hafatra rehetrarehetra reny ary indrindrindrindra ny zavatra tena voaraiko tamin'i Jesosy ihany koa de zay hoe efa akaiky Jesosy ary de tian Jesosy hiomana ny tsirairay tian Jesosy ho vonona isambatan'olona tsika fa tsy araky ny ten'Andriamanitra hoe tsy rehefa ho avy ny fiverenan Jesosy de misy ray ho raisina misy ray ho tavela de mba ho anisany ho raisina avokoa tsika rehetra de tena hanana fifandraisana matotra sy personnel amin'ny Jesosy ny tsirairay de tena zay no tena hafatra lehibe voaraiko anatin'izao vanim-potoana zao hoe mba ho vonona ny tsirairay ary tsy ankina amin'olona tsy ankina amina fikambanana tsy ankina amina mission na ministera fa tena hoe hanana fifandraisana manokana amin'ny Jesosy de te hampahery atsika na de ao anatin'izao fotoana ataoko hoe manjombona be zao ary de zay no ten'Andriamanitra hoe mifampionony anareo misy ten'Andriamanitra ho vakiko amaranako azy
ny amin'ny toeany asa moa zay ndresahako zay betsaka ihany koa nareo no maniry fanerasera sy maniry ifampahery aminay mianakavy dia misy ny adresse mail zay misoratra eo dia azonareo atao ihany koa moa zany ny mbola misy hatrany numéro WhatsApp fa mety isuvana izy ao arina dia milaza vaovao aminareo ihany koa zay satria tsy fantatra indray mbola misy ny lalana sy ny toerakafa zay hitondran Jesosy anay dimy mianaka kely fa zatra tena angatahanay be aminareo dia vavaka tena hoe amin'ny toyan'ny lalana rehetra zay mbola hitondran Jesosy dia mangataka vavaka zahay ary indrindrindrindra tena hoe fahendrena sy torohevitra avy amin'ny Jesosy ny amin'ny fitaizana andreto zaza reto ny amin'ny toyan'ny fiainana rehetrarehetra mihitsy dia maka an'ity teny ity amaranantsika azy teny zay efa haitsika loatra izy ity amin'ny Tesalonianina toko voalohany andininy fahaefatra Tesalonianina voalohany toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo fa tsy tianay tsy ho fantatrareo raha lany amin'izay nodimandry mba tsy halelovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa nitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo isika izay velona ka mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory fa ny tenan'ny Tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely ary ny trompetra an'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha ary efa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hitsenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakarivotsika koa dia mifampionona amin'izany teny izany izay no afatra tena tiako apetraka farany hoe ny fanantenantsika dia ho any amin'i Jesosy ary izay no andrasantsika ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao maneran-tany dia tena hoe milaza an'izay hoe araka volazan'ny ten'Andriamanitra andrandrao ny masonareo fa efa akaiky ny fanafahana dia ho anay manokana ho anay mianakavy manokana dia izay no teny fampinoana voaraiko hoe akaiky Jesosy dia tena hoe izay ny fanantenantsika izay no andrasantsika ny fampianarana rehetra ny fiomanana ny fahamasinana ny tahotra an'Andriamanitra ny tena hoe ny afatra tsisy kilema izay tena nampitainy tamin'ny alalany nampitainy Jesosy tamin'ny alalany dia tena hoe ho tohizantsika izany ary tena hiainantsika isan'andro ny fitiavana ny reny afatra rehetrarehetra reny satria reny no ahafahantsika midio ary mivonona mandrakariva ho amin'izay fiverenan'i Jesosy izay tampoka ary tena amin'ny finoana ny ilazako amintsika hoe tsy ho ela intsony dia misaotra antsika rehetra naharitra misaotra andreto zaza rehetra ihany koa naharitra satria amin'ny mahazazazy moa dia misy kely ihany izay ahoana moa izany karazana impatience kely izy mipetraka eto dia mankasitraka antsika rehetra dia ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminay ho aminareo rehetra ihany koa dia mbola mamerina ny fisaorana ny amin'ny fitiavana be izay ataonareo ny amin'ny fanohanana izay mahakasika ny fonay ary dia arak'ilay teniko teo hoe mangataka vavaka hatrany zahay fa tena mila an'izany dia mirary soa daholo mandra-piresaka indray mandra-peo anaraka ny teny pasteur hoe raha tsy mihaona ety dia any an-danitra eny amin'ny raha alantritsika mihaona indray dia ho fifaliam-be amin'izay fotoana izay veloma daholo